fizaharana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy. Sotran'Andriamanitra ndretsika riavana raha afaka mifanatrika amin'ny alalan'izao onjam-peo na fahitalavitra izao indray miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia faly zay mahitanao any tokantrano any, mamangy anao amin'ny anaran'i Jesosy, mandondona mivaravaranao ny tompo dia nampidirinao amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao. Tain'Andriamanitra ny ianao dia Jesosy ny amangy anasitrana no fakagana eo amin'ny fiainantsika rehetra indray. Vavaka tsika melony andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra zay hoentin'ny mpanompony indray amin'ity anio ity. Manakambara Andriamanitra ary tsy lanina ny teny izay lokan'ny vavan'Andriamanitra. Fanahy fiainana ireny dia aina ho antsika fahasalamana ho an'ny nofontsika rehetra dia mila tenin'Andriamanitra hatrany isika isan'andro. Hivavaka tsika rehetra amin'izao fotoana izao ary sotranao zay ray eo amin'ny anaran'i Jesosy sanakao ny amin'ity anio ity indray afaka mbola manompo anao ary afaka miaino ny teninao. Ianao no miteny aminay manao hoe miainoa mijery firenena dia vovonjy ianareo, teo vovonjy izahay ary teo sitrana. Ianao koa no Andriamanitra zay manasitrana ary manao zava-dehibe amin'ny fiainanay. Mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao indray ary irao ny fanahinao masina ampideny azy indray amin'ny anaranao Jesosy teraina ny tompo. Halleluja, amen. Dia iaino ny tenin'Andriamanitsika rehetra amin'izao fotoana izao tompo. Faly miarabantsika rehetra izay manaraka ity fandarana ity na aiza na aiza. Ny tompony ampitombo ny fahalalanao ny tenin'Andriamanitra. Ampahery anao amin'ny herin'ny fahirezana hatrany ny izy. Anio isika dia andray teny iray indray zay nolazain'i Jesosy teo ambony azy fijaliana tamin'ny fotoanandro raha naombohana teo izy tamin'izany. Ho anao zay nanaraka ity fandarana ity dia nisy fotoana zay nitenenana hoe ny mpandinika ny Baiboly dia mahita fa nisy teny 7 nolazain'i Jesosy Kristy raha nambohana teo amin'ny hazo fijaliana izy. Jereo ao amin'ny Baiboly izany. Ho hitanao zany raha mamaky ny Baiboly amin'ny mpamalinana tsara ianao. Ny ray amin'izany no hojerentsika androany. Mandeha ary hovakintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko 7:20 ny andininy 7:7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no iaonanao amiko any am-paradisa. Tiako raha mba hovakintsika ny Luka toko 7:20 ary ny andininy 2:30, 7:30 dia mitsambikina ary amin'ny andininy 7:30 ka hatramin'ilay andininy 7:20. Ary nisy olon-dratsy roa lahy nentina hiaraka ho vonoina aminy koa. Rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe Kalvaria izy, dia teo no nanombony an' Jesosy sy ireo olon-dratsy ireo. Ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Andiny 7:30. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy
nahantona teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe raha ianao no Kristy dia vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe hoy ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaheloka izao aza. Ary marina ny anamelohany antsika satria mandray ny valiny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Ary hoy izy tamin'i Jesosy, Tompo, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no hiaonanao amiko any amin'ny paradisa. Anio no hiaonanao amiko any am-paradisa. Io ilay teny anankiray izay horesantsika amin'ity anio ity. Io teny io dia nambaran'i Jesosy Kristy tamin'ilay Jola, olon-dratsy iray izay niaraka nombona taminy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny bebaka sy nino ary nideran'i Jesosy ity lehilahy ity. Koa vokatr'izany dia hoy Jesosy hoe lazaiko aminao marina tokoa, aneo no hiaonanao amiko any am-paradisa. Manana teboka telo ambara amintsika aho amin'ity anio ity. Ity no voalohany, fampianarana momba ny paradisa. Miteny sy miresaka momba ny paradisa ny Baiboly. Ao amin'ny toerana telo no ahitana ny firesahana azy io ao amin'ny Baiboly. Voalohany, eto amin'ity bokin'ny Lioka, toko 7:20, ny 7:7 ity. Hoy Jesosy tany, anio no hiaonanao amiko any am-paradisa. Faharoa dia ao amin'ny Korotianina 2:12, 4. Paoly apôstôly indray no miteny eto ka hoy izy, fa nakarina ho any amin'ny paradisa izy ka nandre teny tsy haitenenina sady tsy tokony holazainy olona. Fahatelo, ao amin'ny bokin'ny fanambarana na bokin'ny Apokalipsy toko 2:7, apôstôly Jaona no nanoratra, fa Jesosy Kristy Tompo kosa no niteny. Izao no voasoratra, izay manatsofina ankizy haino izay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia avelako hinana ny avy amin'ny hazonaina izay ao voan'ny paradisan'Andriamanitra. Manambara ny fisian'ny ilay atao hoe paradisa ireo. Tokony ino ny fisian'ny paradisa isika? Indrindra ilay antsoina hoe paradisan'Andriamanitra. Metrametra-panontaniana isika, afaka mametra-panontaniana isika, ary ny Baiboly ihany no mamaly
mametra fanontaniana raha iken'ny baiboly ny anome ny valiny. Inona no antsoina hoe paradisa araka ireo toko sy andininy voalaza tamintsika ireo? Voalohany, ilay nolazain'i Jesosy Kristy tamin'ilay jiolahy dia toerana iray akoatra ity hita maso eto tany ity, izay ho voatan'ny fanahin'ny olona marina raha miala amin'ny vatany ny fanahiny maha olona azy. Ny olombelona dia tsy tena fotsiny ihany, fa misy fanahy ihany koa. Ny tena, ilay taolana, nofo sy rà dia mety maty, fa ilay fanahy kosa dia tsy mety maty. Jakoba 2:20 miteny hoe maty ny tena raha tsy misy fanahy. Rehefa alan'Andriamanitra ao amin'ny vatantenantsika ny fanahintsika, le olona ao anaty, dia maty isika. Ao amin'ny Luka 2:20 dia 9:20 dia misy teny hoe fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ho aniza zay zavatra noharianao. Fantaro izany, rehefa alain'Andriamanitra amin'ny olombelona anankiray ny fanahiny, ny ainy, dia maty izy. Amin'izay ny vovoka dia miverina mivovoka, araka ny voasoratra hoe Genesis 3:7-20, vovoka miverina mivovoka. Salamo 4:7-20, alainao ny fofinainy dia maty izy ka miverina amin'ny vovoka. Toriteny 2:20, vovoka miverina mivovoka, fa ny fanahy miverina amin'Andriamanitra zay nanome iny. Iarahantsika mahafantatra fa ilay vatana mangatsiaka ny laozan'ilay fanahy sarobidy dia tsy maintsy alevina, ary azo an-tsaina fa miverina amin'ny fahalovana tanteraka ka tonga vovoka indray. Fa makaiza kosa ilay fanahy, ilay fanahy izay voalaza fa makany amin'Andriamanitra. Andriamanitra nanomana toerana alen'ny fanahin'ny olona. Miresaka ny fisian'io toerana io ny Baiboly, ary milaza toerana roa izy. Ny iray dia antsoiny hoe elo, Luka 2:20-4 sy ny 5. Jesosy miteny, aza matahotra izay mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa asiako anareo izay atahoranareo, matahora izay manam-pahefana anary any amin'ny elo rehefa avy namono. Eno izao aho aminareo matahora azy. Tena misy ny elo ry havana. Raha mamaky reto toko sy andininy reto ianao izay santionany ihany, Matteo 10:21-2, Petera 2:2-4, Joda 1:5, Matteo 10:20-1, Fanambarana 20:5-10, Fanambarana 1:20-9, ary Fanambarana 4:10. Tena misy ny elo, toerana mahatsiravana izy io, no manana ho an'ny devoly sy ny anjeliny.
toerana misy azy, toerana nanarian'Andriamanitra azy, nafoizan'Andriamanitra azy, dia misy afo midedadeda, afo maharitra, fampijaliana mandrakizay. Io ny toerana iray izay alehan'ny fanan'ny olona raha ohatra ka notsarain'Andriamanitra hita fa meloka ary tsy mendrika, tsy mbola nibebaka tamin'ny faotany izy raha miala amin'izao fiainana izao. Toerana iray indray dia antsoina hoe lanitra. Misy ny lanitra fonenan'Andriamanitra izy io, hoy ny vavaka nampianarin'ny tompo hoe rainay izay any an-danitra. Ao amin'ny Hebreo 4:10 ka hatramin'ny 5:10, ireo olona nazo laza tsara tamin'ny finoana izay nanaiky fa vahiny sy mpivahiny taty ambonin'ny tany, dia ny teny hoe tsara lavitra ny any an-danitra ary nirian'izy ireo izany. Io ilay toerana izay ny matimatesany sy ny fikirany tamin'ny finoanan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Hoy ny Baiboly, Hebreo 5:7-7, tahaka nanendrenan'ny olona ho fantatra mandeha, rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Milaza ny zava-misy iseho ao aorianan'ny fahafatesan'ny olombelona Jesosy Kristy ao amin'ny Luka 4:9. Ovakitsika ity tantara ity. Luka 4:9-7 itoisantsika. Nisy lehilahy mpanan-karena anankiray, ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika, sady nanara-pofatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy mpangataka atao hoe Lazarosy fiarena napetraka teo am-bavahadiny. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatra ilay mpanan-karena izy, fa ny alika kosa no tonga ka nilelaky ny feriny. Ary izao no niseho, maty ilay mpangataka, dia nentiny anjely hoe nitratra ny Abrahama. Ary maty koa ilay mpanan-karena, dia nalevina ary nijaly tao amin'ny elo, ary io ilay hoe elo izy. Ka niandrandra ka nahita ny Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary niantso izy ka nanao hoe, ry Abrahama raika eo, mamindrafo amiko ka irao Lazarosy manomboka ny tenin'ny ratsan-tanany amin'ny rano, mampangatsika ny lelako, fa fadiranovana eto anatin'ity lelafo ity. Mario hoe fadiranovana eto anatin'ity lelafo ity. Hoy Abrahama, anaka, tsarova fa ianao no nahazo ny zavatsoanao tamin'ny andro niainanao, fa Lazarosy kosa zava-dratsy, fa ankehitriny izy ampifaliana aty, ary ianao kosa fadiranovana. Ary mihoatra noho izany, misy tevana makadiry ajadona ao anelanelantsika, mba tsy afamita akeny aminareo izay ty ala ity, ary tsy afamita akaty aminay izay eny. Ary hoy izy, mangataka aminao ary raiko, mba ireo Lazarosy akany amin'ny tranony raiko, manana rahalahy 5 aho mba hilaza tsara aminy, fa ndrao mba ho tonga ty amin'ity toeram-pijaliana ity koa izy ireo. Ary hoy Abrahama taminy, manana Mosesy sy ny mpaminany izy ireo, aoka iaino ireo izy. Ao io kosa izy tsy ary Abrahama raiko, fa raha misy miala amin'ny maty akany aminy dia hibebaka izy. Hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino Mosesy sy ny mpaminany izy, na dia tsy hety ino izy, na dia misy mitsangana amin'ny maty aza. Milaza ilay toerana anankiroa io tantara io. Hitanao fa nisy olona anankiroa niala teto ambonin'ny tany, mpanan-karena ny ray, olona mahantra sy malahelo ny ray. Tsy hoe mammpanan-karena azy no natongavany tany amin'ny toeram-pijaliana io, fa mpanan-karena tsy nivavaka, mpanan-karena tsy nibebaka, mpanan-karena tsy nanamasina ny fiainany, mpanan-karena tsy niavana tamin'Andriamanitra. Toy izany, maty nalevina, ny nofony nalevina tao am-pasana, fa ilay maha-olona azy, ilay fanahy, nijaly tare amin'ny elo.
le Lazarosy zanaky Abrahama, lehilahy ferena, saingy lehilahy nino sy natoky an'Andriamanitra, maty ny fanahiny nakarea tratran'ny Abrahama. Io le toerana misy ny fanahiny olo marina, io le toerana atao hoe paradisa, toerana nisy an'i Abrahama sy Lazarosy tamin'izany fotoana izany, ao anatin'ny fifaliana sy ny fahasambarana tanteraka. Raha mianatra isika hoe ilay paradisa toerana manahoana moa, raha araka ny filazan'i Jesosy hoe anio ny aonanao amiko any paradisa, dia itoerana io izay nisy any Abrahama sy Lazarosy no voambara amin'izany. Fantaro ry havana fa rehefa nanolotra ny fanahin' Jesosy ka maty, novonoina tamin'ny nofo izy, hoy ny voalazan'ny apôstôly Petera ao amin'ny Petera voalohany toko 7 ny andininy 7:20 7:20 fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha no ny ota ny marina ho an'ny tsy marina, mba hitondrany antsika eo amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy, izay ny andianany koa sy ny toriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. Tranomaizina dia izay tsy nakatao fahiny fony ny andro ny faharopon'Andriamanitra tamin'ny andro ny Noa, raha mbola namboarina ny samy fiara izay nidiran'olona vitsy, dia izy valo-mianaka izay voavonjy tamin'ny rano. Misy ary ny paradisa tamin'izany fotoana izany dia mbola tany ambany avokoa ireo toerana ireo, saingy misy elanelana mampisaraka azy ny amin'ny paradisa sy ny ery amin'ny fahaverezana. Mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy aho mba ho tonga amin'ny finoana sy faharetsen-dahatra ianao fa misy ny paradisa ary misy ihany koa ny elo. Mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy koa aho mba tsy hisy olona na dia iray aza ho any amin'izany elo izany, irina mba samy ho tonga any amin'ny paradisa avokoa isika menakavy izay niaina teto amin'ity tany ity. Amin'ny Korinthiana 2 toko 2:1-4 dia miresaka paradisa ny apôstôly Paoly. Hitantsika aloha fa niresaka izy ny amin'ilay hoe lanitra voalohany, lanitra faharoa ary ny lanitra fahatelo. Araka ny finoan'i Jiosy, ny lanitra voalohany dia tsy inona fa ny habakabaka, lanitra fahatelo dia planeta akoatr'ity tany ity, lanitra faharoa dia ilay planeta akoatr'ity tany ity, ahitsoko kely zay. Fa lanitra fahatelo dia izay nalehan'i Jesosy Kristy sy toerany ankehitriny. Mideran'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Amin'ny Paoly, ilay paradisa dia ny lanitra izay toeran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao. Raha niala teto amin'ity tany ity Jesosy ka niakatra velona dia niakatra nakany an-danitra izy. Io lanitra no lazaina hoe paradisa, fonenan'Andriamanitra izany. Fahatelo, ao amin'ny boky ny fanambarana toko 2:1 izay miresaka hoe paradisa an'Andriamanitra, dia miresaka amin'ilay Jerosalema vaovao io, ao amin'ny fanambarana toko 2:20 ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fefalasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina tsy nisy intsony. Ary izao Jona nahita ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy tany an-danitra avy amin'Andriamanitra, manataky ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Ary nareo feo mahery avy tany an-danitra ho nanao hoe indro ny tabernakelon'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary hitoetra eo aminy izy, ary ireo olona Andriamanitra tena no hitoetra eo aminy ka ho Andriamanitra. Ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo,
na fitarainana fanaintainana intsony fa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro voziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo tenireo. Ilay paradisan'Andriamanitra ary dia ilay Jerosalema vaovao, tanànan'Andriamanitra izay voalaza araka ny boky ny fanambarana. Ny avy ato amin'ity anankiray ity ihany no maka amin'ity. Mideran'Andriamanitra isika ny amin'izany. Izany paradisa izany, araka ny hitantsika eo, dia zavatra tsara, toerana tsara, misy fiadanana, misy fitsarana, misy fifaliana, misy fiainana be dia be, misy fahasambarana, misy an'Andriamanitra, fonenany olo marina mandrakizay. Ao amin'Andriamanitra no misy an'izany. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra no misy an'izany. Tsy hitan'ny mason'ny nofo ankehitriny, satria zava-miafina izany, fa ho hitan'ny mason'ny mpino an'Andriamanitra amin'ny andro avy. Holovan'ny mpino an'Andriamanitra rehetra mitoetra tsara amin'ny finoana hatramin'ny farany amin'ny andro orina. Ny paradisa dia saika tenen'ny olona rehetra eny tontolo eny. Paradisa mihitsy e, paradisa e, paradisa tany e. Angamba manofinofy ny olona. Inona moa no lazain'ny olona izay veriny paradisa samy manana izay eritreretany azy. Ny olona dia mieritreritra zavatra toy izany, fa ny Baiboly no marina, oka ny olona rehetra ho mpandainga, fa Andriamanitra rery ny marina. Mety tsy mitovy amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra ho paradisa mihitsy ny paradisa iverin'ny olona, fa mitaonanao aho. Ilay paradisa lazain'Andriamanitra dia fonenan'ny olo marina mandrakizay any an-danitra. Ny tena paradisa dia izay efa nampara taminao izay. Lesona lava be io raha ianarana, fa ataontsika ampy aloha izay fanjaranao any mitoy mianatra ny Baiboly. Hoy ary Jesosy tamin'ilay jiolahy nibebaka sy ninoazy teo ambony hazo fijaliana, ilay jiolahy niara-nombona taminy, anio ny onanao amiko any paradisa. Sambatra ity lehilahy ity, nahazo an'izany teny fampanantenana, teny fampahirezana izany, melony afatesany. Ireo ry havana, mba ilaza teny mahafinaritra aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina, Andriamanitra melony ialanao amin'ity tany ity. Jeritepika faharoa isika, fampianarana momba ilay jiolahy roa izay niaraka nombona tamin'ny an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'ny bokin'ny Lioka toko 7:20, ny 9:2-3 ka hatramin'ny 7:30, ny 9:9-3 ka hatramin'ny 7:70, ary eo Matio toko 7:20-7:30, Marka toko 10:7-7:20 ka hatramin'ny 7:20, dia mitantara amintsika ny zavatra nisy tamin'ny fotoan'andro, fa nisy olony ratsy roala niaraka nombona tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Nisy izany mba hatanteraka ny soratra masina hoe natao isan'ny mpanota izy, araka ny voasoratra amin'ny Esaia toko 7:15-2:12. Jesosy dia nombona teo afovoan'ireo jiolahy anankiroa ireo, jiolahy samy olony ratsy avokoa, no melon'ny fitsarany tany tamin'izany fotoana izany. Ity anefa ny fanamarinana, tsy nitovy ny fisainan'izy roa lahy reto, tsy nitovy na samy jiolahy solony ratsy aza, samy teo akaiky an' Jesosy aza, samy ny nahita an' Jesosy aza, samy voahelika ho faty aza, tsy nitovy ny fisainany, tsy nitovy ny finoany, tsy nitovy ny fijeriny an' Jesosy, tena tsy mitovy. Ny ray dia tsy nahazo na inona tamin'ny mpamonjy,
na dia nahita azy aza. Tsy nahazona na inona tamin'i Jesosy na dia teo akaikiny aza. Midika hoe tsy nahazo famonjena. Nahoana ny ombona tamin'ireo olona izay nanombo an' Jesosy Kristy izy? Ohatra ny hoe efa naharay tamin'ireo mihitsy. Ny teny naverin'ireo ihany no naveriny, ary izao no teny nataony raha nahitany Kristy izy. Raha ianao ny Kristy, vonjeo ny tenanao say. Ngamba nariteny tao mihitsy. Le tiako ty rangahy tiako mieritreritra ny tenany hoe zanak'Andriamanitra sy mpanjakan'ny Jiosy. Kanefa izao ity izy ty nombona amin'ny hazo fijaliana, mijaly toana ihany, mitovy amina ihany raha tia, mpanota tahakina ihany, zay mahazo ana ihany koa ny mahazo azy. Naneso izy ka niteny tamin'i Jesosy hoe vonjeo ny tenanao zay raha ianao no Kristy. Zany teny zany dia vavolombelona manambara ny tsy finoany, vavolombelona manambara ny fanamarina tenany, vavolombelona manambara ny famafisam-pony. Tsy mivavaka tamin'i Jesosy mihitsy izy, tsy mba nibebaka mihitsy izy, tsy niny mihitsy izy, tsy mba hainy nanararoatra ny fotoana izay nahitany an' Jesosy, tsy hainy nanararoatra ny fotoana izay na teo akaiky ny tombo, tsy ninono ny mahampamonjy an'io, tsy ninono ny mahazanak'Andriamanitra an'io. Ary tsy andanin'izany dia tsy nandray ny anatra nataon'ilay anankiray izay nananatra azy izy. Hoy mantsy ny tenin'ilay anankiray, 9:7 amin'ny bokin'ny Lioka. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaheloka izao aza. Ary marina ny hanamelohany antsika fa nandray ny valiny nataontsika isika, fa ity lehilahy ity kosa tsy mba nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Tokony hampiova hevitra azy zany teniny namany zany, nefa taka ny rano nararaka teo ambonin'ny ganagana izany, tsy nisy akony, tsy nisy fiatraikany, ny toetra tao anatin'ny tsy finoana mandrapatapitra ny fofinainy izy. Vokatr'izany Jesosy dia tsy mba niteny na nanambarana na inona taminy nangina ny tompoka tsy ny lohabava. Tsy niasa ho azy Jesosy, tsy nisy fahasoavana azon'ilay tompony fahasoavana no zaraina taminy na teo anilany aza ity lehilahy ity. Tsy mitovy ny olombelona, tena misy fahasamihafana. Iarahantsika manaiky izany, hita hatramin'ny ela izany ary hita ankehitriny. Misy mino, misy tsy mino, misy matahotra an'Andriamanitra, misy tsy matahotra an'Andriamanitra, misy tena manolo tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra ary manao an'izany zava-dehibe, misy tsy miraharaha an'izany fanompoana an'Andriamanitra izany. Hatramin'ny elany izany ry havany. Eny fa na dia zanaky i Abrahama, zanaky i Abrahama, tsy mitovy. Ohatra hoe zanaky Isaka, Jakoba sy Esau, indray feno fanajan'Andriamanitra, indray tsy. Raha mijery ireo talohan'izay tsika ny amin'ny Abela sy Kaina, tsy mitovy izy roa lahy. Indray no fanatitra tsara kasitrahan'Andriamanitra, indray koa zara fananao. Mahita ianao fa betsaka ny tsy mino, torinany fila zay tsy vovo reo mpivavaka reo, torinany fibaibany, inakora angaty zany a, torinany fisian'ny lanitra, tsy misy zany rangaty a, torinany fisian'ny elo, zay rangaty tsy minao an'izany a. Hatramin'ny voalohany io olombelona tsy mitovy saina io. Fa zay neny mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe ho avy Jesosy Kristy hitsara ny firenena, ny ondry ataony ao kavanana, ny osy ataony ao kavia. Sarahany kilasy roa, mino tsy mino. Itsy finoana io dia mitondra zavatra betsaka, ny finoana dia mitondra zavatra betsaka.
jola anankiray zay tsy nahazo famonjena ity zay nombona niaraka tamin'i Jesosy dia tsy nino mandra-pahafatiny fa le anankiray kosa nampiseho finoana. Tia anontany ianao aho hoe fa isika mba ahoana ary ianao mba ahoana? Tsarovy tsara fa misy farany zavatra rehetra ary ao amin'Andriamanitra no andraisan'ny olona ny anjarany sy ny valiny nataony. Mpitsara marin'Andriamanitra, mpamonjy izy, mahavonjy, maro antsika tsy ho very, saingy mpitsara marina izy ary tsara antsika araky ny asantsika. Ary raha ohatra ka mitohy mikikitra amin'ny fahotana isika mandany famonjen'Andriamanitra dia ho any amin'ny elo sy ny fahaverezana miaraka amin'ity jola ity. Ilay jola anankiray dia nahazo famonjena ary nisy teny tsara no tenen'i Jesosy taminy araka n'io vaky teny hitantsika hoe lazaiko aminao marina tokoa anio ny aonanao amiko any am-paradisa. Voalaza fa olon-dratsy ireo, nombona tamin'ny hazo fijaliana izy niaraka tamin'i Jesosy, ka nanana tombontsoa mba ahita ny mpamonjy, nanana tombontsoa mba eo akaikin'i Jesosy, mbola mitepo ny ainy. Fa ny zavatra nagaga dia nideran'i Jesosy ity lehilahy ity. Io lehilahy io izy dia mbola tsy nanao ny tsinety dia kely akory aza. Io lehilahy io fideranana izany. Fa isika kosa ozy izy dia mety ny nanamelona antsika zavatra marina ny fitsarana ataontsika tiatsika ane mandray ny valina ataontsika. Ny aiky ny tsy fahamarinany nataony sy ny fitondran-tenany sy maha-olon-dratsy azy izy. Ny zavatra mahafinaritra raha mandinika ianao ty vavaka nataon'ity lehilahy ity, Tompo, tsarovy aho rehefa any amin'ny fanjakanao ianao. Io dia midika fa nino ny mahampanjaka an Jesosy izy. Nanao an Jesosy ho tompo izy ka nyteny hoe Tompo, tsarovy aho rehefa any amin'ny fanjakanao ianao. Nino ny mahampanjaka an Jesosy izy? Ary hita ao amin'ny teny nataony koa le hoe tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Tohatra ny fantany amin'ny finoana fa na dia ho faty aza Jesosy dia hitsangana maty ary ho avy indray mba hanjaka. Zany no fa atakarako hoe Tompo, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Raha olona tsy nino ny fanjakan'i Jesosy izy dia tsy niteneny izany. Raha tsy nino mahatompo an Jesosy izy dia tsy niteneny izany. Nanana finoana lehibe ity lehilahy ity, ary vokatra izany dia nomeny Jesosy teny tsara sy mahafinaritra izy, dia io voalaza io manao hoe lazaiko aminao marina tokoa anio ny aonanao amiko any am-paradisa. Sambatra izy satria nahazo zany teny fikasana mahafinaritra izany. Teo ambavahoanany fahafatesana izy no nahazo an'izany teny izany. Sambatra izy milony ny hataperany ainy no nahazo zany teny izany. O raha mba ianao milony ny hafatesanao ao anatinao lay miady aina iny no miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina, asa matahotra fa na dia andeha maki ny lohasaliko ny fahafatesana azy ianao dia ho aty amiko ianao, ho raisiko aty amiko ny fananao. Fifaliana tsy ailazaina izany, mitondra fanantenana izany. Mivavaka isika mba handray an'izany teny soa izany ene ianao amin'izao androm-pahavelomanao izao, dia ny tsy mbola maty ianao, dia ny tsy mbola eo ambavahoana ny fahafatesana ianao. Fahatelo, fampianarana momba ny famonjena sy ny fanantsika na ny fomba andraisana famonjena. Ny Baiboly dia miresaka ny fisian'ny famonjena. Ny Baiboly dia miresaka ny fotoana izay azo andraisana ny famonjena. Ny Baiboly dia manambara ny tokony atao andraisana ny famonjena. Misy ny famonjena. Jesosy Kristy no tompon'ny famonjena. Izao ny fanambarany soratra masina.
mpamonjy niteraka ho anareo anio ao tanànan'i Davida de Kristy tompo. Liko atoko 2:1. Zao nambarany soratra masina ny anarany atao hoe Jesosy fa izy namonjin'olona afaka amin'ny fahotany. Mateo 2:1 milaza izany. Zao nambarany soratra masina diavin'Andriamanitra indrindra zao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka nameloka an'izao tontolo zao fa mba hamonjeny izao tontolo zao amin'ny lalany. Ny raha namonjy antsika Jesosy izay ny natongavany tety. Jaona 4:7. Izy tokoa no mpamonjy an'izao tontolo zao. Jaona 4:7. Zao no vavahady raha zao no dirany olona teo vonjena izy. Asan'ny apôstôly 5:7. Nasandratra ao tompo sy mpamonjy izy. Asan'ny apôstôly 4:2. Tsy misy famonjena ny amin'ny hafa. Tsy misy anarana hafa nomena ny olona azontsika famonjena. Timoty 1:2. Mahatoky zao teny zao ka tokony ekena mifakasitrahana rehetra tonga taty ambony tany Kristy Jesosy amonjy mpanota tamin'ireny zao ny oloany. Romana 10:7-7. Zay rehetra miantso anaran'ny tompo no ovonjena. Hebreo 7:5. Ko amin'izany mavonjy tokoa, mavonjy hatramin'ny farany zay manaton'Andriamanitra amin'ny lalany izy. Misy famonjena ao am' Jesosy. Ny Baiboly dia miteny manao hoe ny andro ankehitriny zao itenenako aminao zao. Zao fotoana andrenesanao ny tenin'Andriamanitra izao. Na andro inona na andro inona, raha mbola misy koa natao hoe anio. Andro mpamonjena. Kortianina 4:1-2. Indro ankehitriny ny andro famonjena, indro ankehitriny ny andro fakasitrahana. Halleluja. Eno ery havana. Ity anio no men'Andriamanitra anao ity. Andro famonjena io. Na latsinainy io, andro famonjena io. Na talata io, andro famonjena io. Na larobia io, andro famonjena io. Na lakamisy, zoma, sabotsy, alahady, andro famonjena io. Dia miverina indray, andro famonjena io. Azo raisina ny famonjena. Zao kehitriny zao. Mahitsika ao am-bokin'ny Lioka 5:1-4. Tantarana lehilahy anankiray mpanota atao hoe Zakaiosy. Zao no valazan'ny soratra masina. Lioka 5:4. Ary niditra sy nandeha namaky an'i Jeriko Jesosy. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, zay lehibe ny mpamoretra sady nanan-karena. Ary nitady hita zay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny abetsan'ny olona ny fanety satria foy izy. Dia niasakasaka ny loha izy ka nananika azo amotana iza an Jesosy, fa efa andalo tamin'izany lalana izany izy. Ary efa tonga teo Jesosy dia niandrandra ny lanitra, niandrandra ka nahita azy. Dia nanao hoe, ry Zakaiosy midina faingana, fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio. Dia nidina faingana izy sady nampiatrano azy tamin'ny mpifaliana. Ary raha nahita izany ny olona, dia nimonomonina izy rehetra ka nanao hoe, lasa nandeha hiatrano amin'izay lehilahy mpanota izy. Ary nitsangana Zakaiosy ka nanao tamin'ny tompo hoe, indro tompoko, ny atsasaka ny fananako meko ho any manitra. Raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fiampangana tsy marina, dia onerako avy efa treny izany. Ary Jesosy taminy, anio tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Hitanao fa ity lehilahy mpanota ity nitady famonjena. Ary hitantsika voalaza teo niezaka nataony, nietsika tamin'ny mpinoana nataony. Zany no fomba nandraisan'ny famonjena tamin'ny fotoan'andro navelomany. Nandray ny famonjena izy tamin'io andro anio io, zay voalaza ny soratra masina. Andriamanitra manome ny andro anio ho famonjena. Afaka mandray famonjena izao kehitriny izao ny olona raha sitrany izany. Vonona hanome famonjena isan'andro Andriamanitra. Raha mbola misy koa ny anio, dia nitonon'Andriamanitra hoe andro tsara ho anao, andro famonjena ho anao. Anio ny andro famonjena.
nahoana moa ianao no tsy mandray famonjena amin'nytian'io ity? Nahoana ianao no mangatakandro? Miteny aminao aho, aza mirereny ampitso anao fa nivoky nin'io aza tsy fantatrao. Ianareo zay miteny hoe andeha ho any anamina izahay ividy tsy varotra, tsy aloha ve miteny hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia ataonay izanona izao, fa zavona ihany ianareo zay miserana vetivety monja. Anio no andro famonjena, afaka mamonjy anao Jesosy, na dia amin'tian'io ity ihany aza, na dia amin'tian'io ity ihany aza. Aza manjay ny andro lava ianao, aza mangatakandro andraisana famonjena ianao. Sa ianao ny olona manokana ka itenenan'Andriamanitra hoe amin'izao taona aho no tonga aka ny ainao dia ho faty ianao. Tsisy olona malala ny andro sy ny fotoana na ny ora zay lany eto ambonin'ny tany. Takona izany, Andriamanitra ny malala tian'io ity andro famonjena. Io ny vavolombelona, filay jola voasambany tamin'io fotoana io no nahitan' Jesosy tonga teo akaikin' Jesosy. Nanararoatra ilay fotoana ka nibebaka ka niteny hoe tompoko, tompo, tsarovy aho rehefa mbiany amin'ny fanjakanao ianao. Ekeko zao fanamelona azy aho, tena olon-dratsy eny aho hoe, fa izao ny fanantenako, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Fianaranay tsara izany, tena afaka mamonjy ny olona amin'ny ora farany ialany ainy tokoa ny Andriamanitra, raha ohatra ka malala mibebaka sy mino izy amin'izany fotoana izany. Na dia amin'ny ora farany azy, eo ambony farafaran'ny hopitaly, miadiaina ny marary anankiray, ka eo izy ny bebaka, dia misy fanantenana ny amin'ny ran'Andriamanitra fo aminy. Na tratrin'ny loza-piarakodia izy, ka ao anatin'ny fanaintainany satria tapaka ny taolatratrany sy ny tongony, ary ny ainy kely ny tepo no mitodika amin'Andriamanitra izy, mifony, afaka mamonjy azy tokoa Andriamanitra, na dia amin'ny ora farany azy. Kanefa ny fanontaniako ry havana, moa ve misy olona azo antoka fa afaka iantsoan'Andriamanitra ary efa eo ambavona ny fahafatesana amin'ny ora farany? Moa ve afaka iantsoan'Andriamanitra ireo olona ao anatin'ny sarotra mafy, hitangorona ny fianakaviana, hitangorona ny mpitsabo, eo am-pialanaina? Tsy azo antoka fa afaka mibebaka ireny olona ireny. Raha tsy nay nibebaka tamin'ny andro nasalama azy izy, tsy nay nibebaka tamin'ny fotoana napety tokony anaovana an'izany izy, ahoana no afany mibebaka ao anatin'ny farany? Mba efa renao ve ity tantara anankiray ity? Lehilahy anankiray manamboninahitra izay mpitaingitra soavaly, ka niteny manao hoe zaho aloha mbola tsy vavaka mihitsy, fa rehefa amin'ny andro farany efa kaiky ho faty aho, dia mba hibebaka sy hiantso an' Jesosy tahaka ilay jola teo ambony azo ho fijaliana. Nandeha ny tantara, nandeha tany anady izy, nitaingina ny soavaliny, ary rehefa voatifitra izy, dia zao ny teny manao hoe ory soavaliko, aiza ianao? Dia tapitry ny ainy. Rehefa tsy mahay miantso an'Andriamanitra ianao, sady tsy ao am-ponao raha teo ny fahamarinany, tsy ao anatinao raha teo ny fanamasina, tsy ho hainao mihitsy ny manolotra ny fananao amin'Andriamanitra. Noho izany, te hitonanao aho amin'ity fotoanan'io ity, araroty ny fotoana ahitanan'i Jesosy. Mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, mijo azy dia ny mbola akaiky izy. Raha tahiny mitady an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao, dia hita sy atsapa azy. Tsy lavitra anao Andriamanitra, akaiky n'izay rehetra miantso azy marina tokoa izy. Ny finoanao dia hanampy anao ahita an'Andriamanitra, tiako ianao hivavaka amin'ny fonao rehetra. Mijery anao izy, miandry anao hibebaka izy. Diny zao mibeba, diny zao ho masa voamendrika ny fibebahana, diny zao raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Fa raha mahay manao izany ianao, dia andray ilay pasiporo ny fahazahoana miditra ny paradisa, ny lanitra, ny fiainana mandrakizay. Ka na dia mandeha maky lohasaliko ny fahafatesana azy ianao, tsy atahotra ny loza ianao, fa Andriamanitra aminao. Ary raha ho avy aza Jesosy, ho avy amin'ny ora tsy am-poziny,
dia iteny ianao hoe rehefa ntsoina ny anarana hoaniko aho, hoaniko aho, hoaniko aho re. Hanatra taoko aza mangatakandro hoe ny amin'ny fandraisana ny famonjena na iny nasa mandrara ataonao a o ka azo antoka fa olona voavela eloko ianao voadeno rano Jesosy ianao nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ianao manana an'le Jesosy Kristy mitoetra ao anatinao fanantenany voninahitra. Miteny izany aho maniry ny amonjena ny fananao hivavaka isika. Tompo Jesosy misaotra anao raha afaka nanambarany teninao tamin'izay rehetra nandray tamin'ity anio ty. Ampian'olona ino ny mandrakizay dia ny mandrakizay ao amin'ny paradisa dia ao amin'ilay Jerosalema vaovao ao amin'ny fanjakanao. Mba angetaeta ny andovan'ny lanitra ary mba ho tsara fiafara izy raha miala ety an-tany. Ampian'ny olona atahotra ny overany amin'ny elo. Tario izy ibebaka handray ny famonjena amin'ny anaran'i Jesosy anaovana izany vavaka izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ary havana raha nomeny atsika izany hafatra lehibe miankina amin'ny mandrakizay atsika tsirairay avy izany. Isika dia manana hira anankiray manao hoe aza ve landalo re ny teny naikipina koa ny fahazavana aza mana mahafonofonao fa aoka ho vonjena zao anio zao. Nahoana ny tsy zao anio zao no te ho vonjena va ianao ka tsy zao anio izao. Mety tsy maraina tsony ny ampitso ho voafitaka ny hevitrao zao no rakasitrana ka aoka ho vonjena zao anio zao. Tsy mandana izaniza reny tompo izay te iray fanahy ihany maneke ny asa vitany ka aoka ho vonjena izao anio izao. Andro famonjena anio araroty ary zany aza miandro ora farany fa tsy misy antoka ho anao zany ora farany zany. Saotra n'Andriamanitsika no zany afatra zany faniriana dia mba ahita famonjena daholo ny tsirairay avy zay mandre zany afatra izany na aiza mandre izany ianao ho voavonjy ianao ka handray ny famonjena. Vonahitra ho an'Andriamanitra izay ndray ny fandarantsika androany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Amen. Mandra-piona mandra-piresaka antsika rehetra tompoko. Fandaharana atolotro ny fiangonana Jesosy mamonjy